mianatra eo tongotrao. Enisauchanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai atunguchao izahai izai pianachao kuambitenenare Jesu malalo izahai ainuchalanao kairote nyadamina itwechapechaka wampunaya kuambitenenare Jesu malalo izahai ainuchalanao kairote nyadamina itwechapechaka wampunaya irate nyavyamina itwechapechaka wampunaya. Ny gadona atao Brésil no 20 febroary 2024 missionnaire iray i Frank Westphal. Ireny fa efa tonga tao Brésil tamin'ny alalan'ny taratasina lefa tamin'ny seranatsambo Sainte Catherine 12 taona lasa ny afatra adventiste. Tany Wisconsin, États-Unis ny asan'ny Frank sy ny vadiny Marie. Niezakana natratra ireo vondron'olona amin'ny teny Allemand teny amin'izany toeran'izany i Frank. Avy eo dia nianatra tao amin'ny Battle Creek College izy ary nampianatra tao amin'ny Union College. Taorian'izay no namalinina sy n'Andriamanitra ho tonga misionera. Nanapa-kevitra ny andefan'ny Frank ho any Amerika Atsimo ny conférence générale tamin'ny taona 490 ary izy ny misionera voalohany nalefa tany. Ny volana aogositra 490 natongavan'ny Frank sy ny vady aman-janany tao Buenos Aires, Argentine. Voatendry filohan'ny misiona atsimo atsinananao Amerika Atsimo i Frank izay ahitana ny Argentine, Uruguay, Paraguay ary Brésil. Sanandavy-taona i Frank fa avy hatrany izy dia niazo ho an'ny Crespo ao Argentine izay efa nisy vondron'ampino adventiste niandry azy. Nanampy tamin'ny fananganana anaty fiangonana adventiste voalohany tao Amerika Atsimo izy. Nifantoka tamin'ny Brésil indray i Frank. Ny 12 Jolay 1970 dia nitety toerana maro tao Sao Paulo izy. Niaona tamina ankonana nalina izy ary nanokatra Sekoly Sabata zanany niaraka tamin'izy ireo. Nijanona tao Piracicaba izy, toerana nanaovan'ny batisan'ny Guilherme Stein Junior, membre natao batisa voalohany tao Brésil. Nikisaka tao Gaspar Alto indray izy ary nifanena tamina vondron'olona liana. Rehefa tonga tao izy dia niezaka nitady toerana ahafahan'izy ireo mivory kanefa nanohatra azy ireo ny mpitondra fivavahana teny an-toerana. Noho ny farany dia teo amoron-drano nivorian'izy ireo. Ny sabata 9 jona taorianan'ny fanasan'ny tompo, olona 9 no natao batisa. Andro vitsy taorianan'izay dia 12 ireo natao batisa. Tsangana tamin'ny 30 jona tao Gaspar Alto ny fiangonana adventiste voalohany ao Brésil. 480 kilometatra miala avy amin'ny toerana natongavany afatra adventiste voalohany indrindra tao Brésil, 12 taona lasa izay. Rehefa nitorony afatra nandritra ny 5 volana i Frank dia niverina tao Buenos Aires noho ny fahoriana nanjary tamin'ny ankohonana. Nahary ny zanany vavy i Hélène ary nody mandry ny 30 jona. Tapa-bolana alohan'ny atongavany tao Buenos Aires ary tamin'ny andro io nitsangana fiangonana tao Gaspar Alto. Na dia teo izany fahoriana sy ny ratrapo dia nanohy ny asa ny fianakaviana Westphal ary nandritra ny 70 taona no nanompon'izy ireo tany Amerika Atsimo. Amin'izao fotoana izao dia efa mihoatra ny ray faingo fitapitrisa ny mpino adventiste ao Brésil ary mihoatra ny 7 sy ray alina ny fiangonana sy ny groupe organisé. Iray isaky ny olona 20 zany no adventiste. Ho an'ireo missionnaire toa an'ny Frank sy Marie Westphal dia hoy izahay hoe obrigado na hoe misaotra amin'ny teny portugais.
faly miarahaba ny zazaminony sy ny zazabody indray a trahatra ny sabata isika rehetra salama daholo nareo eny ary andao hiaraka isotra an'Andriamanitra sika fa nomeny fahasalamany akambana ny tanana dia ahondrika ny loha dia akipoko ny maso fa hiara hivavaka isika. Andriamanitra misaotra anao indray izahay fa nomenao fitahiana be dia be, nomenao fahasalamana nandritra an'izay fotoana izay dia omenao sabata fitsaharana ihany koa. Omeo fanahy masina izay mba ho zaza endrim-pakatoa miaino tsara amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Nandalo fizahan-toetra. Izay ny lesona ny anarantsika nandritra ny herinandro. Nandalo fizahan-toetra ao amin'ny Isaia 7:5-10 misy ny afatra atao tsy anjery ao amin'ny Isaia 7:5-10 fadio ny ratsy ary fidio ny tsara. Andao hiaraka merina sika rehetra, fadio ny ratsy ary fidio ny tsara. Bravo! Ny afatra ampitaina amintsika raika izy dia izao. Rehefa manao safidy tsara isika dia efa mideran'Andriamanitra dia faly be izy, dia faly be koa ny anjely. Dia anaraka ny tantara isika izao dia anao safidy tsara daholo ny ankizy hipetraka tsara, miaino tsara, tsy mipelipelika. Torovanako izany Daniela sy ny namany sady nalahelo mafy koa. Babon'ny mpanjaka Babilonia natao hoe Nebukadnezara mantsy ry zareo. Nentin'ilay mpanjaka tany an-dabo Daniela sy ny namany mba ampianarina zavatra be dia be. Rehefa avy ny andro izy ireo dia sady nisolo akanjo vaovao izy niantso azy Melizara mpanompo mpanjaka hoe vonina ny sakafo. Niditra tao an-trano fisakafoana ny Daniela sy ny namany. Rakotra sakafo tsara tarehy sady mafilotra ny latabatra kanefa ny fampijery Daniela sy ny namany sady nalahelo ny tarehiny. Tsy ireo karazan-tsakafo nolazain'Andriamanitra fa tokony hohanina ny hitany teo ambony latabatra. Dia hoy Daniela tamin'ny Melizara, moa ve azoko sy reto namako reto ataony mihinana izay sakafo efa nifihinanay hatramin'izay dia izay nasan'Andriamanitra no hohaninay? Tian'ny Daniela ny Melizara saingy tsy noheveriny ho tsara ny hevitra narosony Daniela dia hoy izy, ny mpanjaka anie no nandidy anareo hihinana sakafo hihinana sy divay fisotro e. Ka raha mahino sady marary ianareo dia horohan'ny mpanjaka ka tsy azo anao ny sakafo niasako intsony. Nieritreritra an'izany Daniela ka nilaza hoe zaho toetra ao anatin'ny afoloany zahay, sakafo tsotra ihany omena hohaninay dia voankazo, legioma ary voamaina dia omeo rano koa zahay hosotroinay fa tsy divay. Jereo anie manao ahoana izahay afaka 10 andro. Nanaiky Melizara ka dia namela ny Daniela sy ny namany hihinana sakafo asain'Andriamanitra hohaniny. Nandritra ny 10 andro izy ireo no nanao an'izany fanandramana izany. Rehefa tapitra ary ny 10 andro izay ny fanarahana dia hita fa salama tsara sady natanjaka Daniela sy ny namany. Tena salama izy ireo mihoatra tamin'ireo babo hafa izay nihinana avy tamin'ny anjara haniny mpanjaka. Fantatry Melizara izao fa nanao safidy tsara tokoa Daniela sy ny namany. Dia navela nihinana hatrany ny sakafo efa nahazatra azy izy efatra amin'ny rahalahy. Nitahany Daniela sy ny namany izay nitoetra tao an-dapan'i Nebukadnezara Andriamanitra. Nampiny izy ireo raha nianatra tao amin'ny sekoly mpanjaka ary tamin'ny fotoana nanontany mpanjaka ny zavatra nianaran'izy ireo tao amin'ny sekoly dia voalaza fa nanome valiteny tsara sy feno fahendrena amin'ny mpanjaka izy ireo raha mihoatra tamin'ireo olon-kendry tao amin'ny fanjakana. Finaritra rakizy namako, faly indrindra tokoa ny tenako tafahoana aminareo indray amin'ity sabata mahafinaritra ity. Hiaraka eto amin'ny herinandro lohahevitra 15 isika izay manao hoe tontolo vaovao.
tontolo vaovao. Ny andalan-teny izay nianaratsika tsenjerina andritra ny herinandro iny dia ny rahantsika nahita taiza re tao amin'ny Genesis toko voalohany andininy voalohany manao hoe ary tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Andao averentsika miaraka hoe ary tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Genesis toko voalohany andininy voalohany. Namorona antsika tokoa rankizy Andriamanitra ary namorona tontolo vaovao mahafinaritra ho antsika. Tsarovy ary fa miakohaka aminy isika raha toa ka misaotra azy mandrakariva ny amin'izany famoronana nataony ho antsika izany. Ka ny firarian'i Jesosy ho azy ianao izany dia azoty hisaotra an'Andriamanitra satria namorona antsika izy. Dia andao indray ary ho arahana ny tantara. Nanana fikasana hamorona tontolo iray vaovao tokoa rankizy Andriamanitra. Ny riny mba ho tsara taresy feno zavaboary mandeha, manidina, mandady, milomano ary miresaka ange io tontolo io e. Nahita teboka iray maizina sy foana, tsy nisy na inona izy. Ary feno rano teo afovoan'izao tontolo rehetra izao. Dia hoy Andriamanitra, misy mazava dia nisy ange mazava e. Andro no niantsoan'Andriamanitra mazava ary alina no niantsoany ny aizina. Maraina ny mazava, alina ny aizina. Ireo no nandrafitra ny andro voalohany rankizy. Mbola feno rano anefa ny zavatra rehetra, tsy azo andehanana, na hisidinana, na andadizana. Noho izany dia hoy indray Andriamanitra, aoka hisaraka ny rano. Tena zara roa tokoa rankizy ny rano. Ny tapany ambany ihany no mando. Ny tapany ambony kosa dia maina, sady mazava no manga. Dia lanitra ange no niantsoan'Andriamanitra ny tapany ambony. Izany ny andro faharoa. Nanaraka izany dia nanapa-kevitra indray Andriamanitra fa hanao toerana handehanany zavaboary sy andadizany. Dia hoy izy, aoka hiangona ny rano ary aoka hiseho ny maina. Ary Andriamanitra ange rankizy nanao ny maina hoe tany, ary ny rano tafangona nataony hoe ranomasina. Dia nijery ny tany izy ka nanao hoe aoka ny tany sy zava-maniry sy hazo mba hanome sakafo sy fialofana. Dia izany tokoa raha no nitranga tamin'ny andro fahatelo. Dia vonina hanao ny fanazavana ary Andriamanitra e. Dia hoy izy, aoka hisy fahazavana, aoka hisy fanazavana eny amin'ny lanitra. Dia niseho indray rankizy ny fanazavana. Iray lehibe no nanamarika ny andro, dia ny masoandro izany. Iray kelikely kokoa no manamarika ny alina, dia tsy inona izany fa ny volana. Izy roa ireo miaraka amin'ireo fanazavana kelikely kokoa dia ny kintana izany no nanamarika ny fizara-taona sy ny taona. Rehefa tafapetraka teo amin'ny toerany ireny marika famantarana ny andro ireny, dia nofaranan'Andriamanitra ny andro fahaefatra. Vonina ary ny tany ankehitriny ho amin'ny fisian'ireo zavaboary izay efa noeritreretin'Andriamanitra. Ry zava-mananaina, anaty ranomasina, hoy izy, efa vonina ho anareo ny rano. Ry vorona, efa vonina ho anareo ny rivotra, hoy ihany Andriamanitra. Dia nipotra ange ny trondro ny vorona. Ary Andriamanitra nitazo ireo ka nanao hoe mameno ny ranomasina, mameno ny rivotra. Tamin'ny andro fahadimy no nanaovany izany rehetra izany. Izao indray ary no nambaran'Andriamanitra tamin'ny andro manaraka e. Vonina hanao biby aoka. Tena ataony izany. Mbola tsy nifarana teo anefa ny asa famoronana nataony. Andeha isika hanamboatra olona tahaka ny endrintsika e. Tamin'izay fotoana izay dia nanao zavatra niavaka tokoa rankizy Andriamanitra. Nandohalika teo amin'ny tany izy dia nanangona vovoka izay tahaka ny tanimanga izy. Ary nanomboka namolavola izany. Nataony tonga zavaboary manana tongotra roa, zandry roa,
vatana iray ary loha iray izany. Dia niondrika ange izy ka nofofony fofinaina ilay voary. Dia nihiratra amin'ny mason'ilay voary ary nipetraka izy. Lehilahy izy io. Adama ange no niantsoan'Andriamanitra io lehilahy voalohany io e. Nasehony any Adama ny zavatra rehetra izay vao avy nataony. Ho anao avokoa ireo rehetra ireo ry Adama. Karakarao tsara. Tsy ela akory dia hitany Adama fa nandeha tsororo avokoa ireo voary rehetra. Samy nanana namana avy fa izy kosa tsy mba nanana. Vonina hamita ny dingana farany tamin'ny drafitra nataony ary rak'izandriamanitra ankehitriny. Nampatoriany Adama. Raha mbola natory Adama dia nanesoran'Andriamanitra iray ny talatehezany. Dia nandohalika tamin'ny tany indray Andriamanitra. Nalainy ilay talatehezany Adama ka nanaova namana ho azy. Rehefa hitany Adama ny namany dia hoy izy nihika hoe ry vehivaviko. Natsoiny hoe Eva ange izy e. Dia nifagana teo ny andro fahaenina. Tamin'ny andro manaraka dia nijery ireo zavatra tsara rehetra noforonin'ny Andriamanitra. Nitsatra izy sy Adama ary Eva. Ambamin'ireo voary rehetra nifaly tamin'ny fonenany vaovao. Andro fafito ange izany e. Ilay andro mahafinaritra indrindra izay natsointsika hoe Sabata. Vita ilay tontolo vaovaon'Andriamanitra ankizy. Miankoaka amin'Andriamanitra tokoa isika rehefa misaotra azy noho ny namorona ny tontolo misy antsika. Manahoana daholo indray arany tanora zandriny. Hiaraka amerina indray isika ny lesona fahadimy izay nianarantsika nandritry ny herinandro. Lohatenintsika dia hoe mianatra ny mankatò. Tsy anjerintsika dia ao amin'ny Efesiana 4:1-7 manao hoe amin'ny sitrapo manao fanompoana toy ny amin'ny tompo fa tsy amin'ny olona. Fony ny tsy anjerintsika mino fa nahay daholo ny tsirairay avy eny ary. Ny zavatra noresahantsika nandritry ny herinandro dia izao. Taloha ela tany dia nanjaka ny fanandevozana mbola nisy ny andevo sy ny tompo. Ary matetika ireo tompo dia manao izay tiany atao amin'ny andevony satria ohatra ny fananana ireny andevo ireny. Azony atao ny mamono azy ireny na ny mampijaly azy ireny. Izay tiany atao mihitsy dia azony atao satria fananana izany. Tamin'ny taon-jato faha 120 dia efa nofohanana tanteraka ny fisian'izany hoe fanandevozana izany. Tsy nagaga tokoa ny apôstôly Paoly raha ohatra ka niresaka mahakasika an'ity resaka andevo sy tompo ity tao amin'ny soratra sy ny taratasy izay nosoratany. Nilaza mandrakariva izy tamin'ireo mponina tany Efesosy, ny kristianina tao Efesosy izany, mba hifampitondra tsara ny tompo sy ny mpanompo. Ary nampianariny manokana mihitsy ireo atao hoe andevo tamin'izany mba hankatoa sy hanao ny tsara amin'ireo tompony. Eny fa na dia mety manana toetra ratsy ara ireo tompony ireo. Satria tokoa mantsy ao anatin'ireo hoe andevo marobe ireo raha misy anankiray fotsiny mahatoky sy manao ny tsara dia mahafaly an'ilay tompony izany. Tsy vitany hoe mety hahafaly azy ihany fa nolazain'ny apôstôly Paoly fa mety hanova mihitsy an'ilay tompony hanao ny sitrapon'Andriamanitra izany. Tsy tokony hoe akivy izany eo anatrehany hoe olona maro izay tsy mitovy hevitra aminao fa ny rahan'ny apôstôly Paoly kosa mba hanana toe-tsaina tsara ireo mpanompo mba hanao ny tsara eo anatrehan'ny tompony. Tahaka ny hankatoavana izy ireo any Kristy no mba hankatoavana sy hanompony ny tompony ihany koa. Ary izay mihitsy ny toetra izay nananan'i Kristy raha tonga teto an-tany izy. Satria rehefa tonga teto tokoa mantsy Jesosy ry tanoranao
dia naka ny toeran'ireny atao hoe mpanompo sy ireny andevo ireny izy. Na dia efa nofaranana nanomboka tamin'ny taonjato faraika amby roapolo ary ity resaka fanandevozana ity, dia mbola miantefa amintsika ankehitriny ny hafatra izay nataon'i Paoly, satria eo amin'ny fiainana dia tsy maintsy misy foana ny mpife sy ny fehezana, ohatra hoe ny mpianatra sy ny mpampianatra, ny ankizy sy ny ray aman-dreny. Dia nampianariny ny tenin'Andriamanitra isika mba hanao ny tsara, hanao asa fanompoana amin'ny fo tahaka ny atao amin'ny Kristy. Ny fiainantsika izany dia tokony hoe tahaka ny manao zavatra ho an'i Kristy ny zavatra rehetra izay ataontsika, fa tsy ho an'ny olona. Ka rehefa manao izany tsika tanora namako dia ho hitantsika fa hampisy fiovana be ho an'ny hafa izany, ary indrindra ho an'ny tenantsika ihany koa. Ny hafatra izay nampitaina tamintsika izany nandritry ny herinandro dia hoe manompo an'Andriamanitra isika rehefa manompo ny hafa amin'ny fontsika manontolo. Ny fanaovantsika izany dia tahaka ny hoe manompo an'Andriamanitra ihany koa isika. Nampianatra antsika izany ny lohahevitra fa ny fanaovana asa amin'ny fo sy fanompoana an-tsitrapo sy am-pifaliana dia tahaka ny manompo an'Andriamanitra. Mitarika antsika mba hanao asa tsara eo anatrehan'ny olona sy eo anatrehan'Andriamanitra ny lohahevitra izay nianarantsika nandritry ny herinandro. Mino aho fa nahatonga antsika handray fanapa-kevitra vaovao izany, raha toy isika ka manao ny asantsika toy ny hoe tsy maintsy atao fa tsy hoe tokony atao, dia mino aho fa hiova izany. Ka rehefa ataontsika amin'ny tokony atao ilay izy dia ataontsika ho tsara indrindra sy tahaka ny manompo an'Andriamanitra. Izay ary ny lohahevitra narantsika tamin'ny herinandro, mino aho fa mbola azoto tsara hianatra ny tenin'Andriamanitra indray tsika amin'ny herinandro ho avy. Mirary soa antsika tanora indray ary. Faly miaraba ny tanora mantanty rehetra indray natratra ny Sabata izao. Miaraba ihany koa ny zokin'ny ray aman-dreny, ny zandry rehetra ihany koa. Lesona fa 5 sahady sika amin'ity telo volana ity, ary ny lohateny lesintsika tamin'ny herinandro iny dia manao hoe ny tenan'ny mpino sy ny hiraka tanterahiny. Ny tenan'ny mpino sy ny hiraka tanterahiny. Ny tsenjery dia ao amin'ny Efesiana 4 andeha ny 7 ka hatramin'ny 12. Andaony rahantsika mamerina izany. Koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony ianareo fa tompon-tany, mpiray fanjakana amin'ny olona masina sady ankonan'Andriamanitra. Natsangana teo ambonin'ny fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany, ary Kristy Jesosy ny fehezoro indrindra. Eo aminy ny ora feta ny rafitra rehetra, mitompo tsara ho tempolo masina ao amin'ny tompo, ary ao aminy no miaraka orona koa ianareo ho fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy. Milaza zavatra maro be izay andininy natao tsenjery izay, ary izay ny fototry ny fianarantsika tamin'ity herinandro ity. Ny fiangonana dia ankohonan'Andriamanitra. Natsangana io zanany ary ny mambra ao aminy no mandrafitra izany fiangonana izany. Ny fiangonana dia tenan'i Kristy, ary Kristy no lohany izany fiangonana izany. Dia ny mambra rehetra dia manao izay manaraka izay tian'ilay loha ho atao. Tao anatin'ny lesontsika dia nahita ny tantaran'ireo vaudois. Iza moa ireo vaudois? Andiana kristianina vitsivitsy izy ireo tamin'ny fiafaran'ny vanim-potoana tenatenany. Izy ireo dia nifikitra tamin'ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra. Ny joro mahatokony mandrakariva ireo tokona kristianina ireo, ka na dia naniraka mba handringanana an'ireo olombitsy ireo izany fanjakana izay nisy tamin'izany vanim-potoana izany, dia niafina tanaty lavabato ireto andian'olona ireto, ary ny joro mahatoky tamin'ny fahamarinana tsy azo nozongozonina fa ny joro vavolombelon'Andriamanitra mandrakariva izy ireo tamin'izay fotoana izay. Ny tanjon'ny fiangonana dia tsy ny hanao maromaritra iraisana amin'izao tontolo izao, fa ny joro amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy ny hanaraka ny fanaon'izao tontolo izao, fa ny hanovan'izao tontolo izao mba hanaraka ny fomban'Andriamanitra. Ny fiangonana dia fivondronana
fivondran'olona maromaro ary nalaminy zany mba hamitahiraka anankiray. Ary ny firaisan'ny fiangonana araka ny vavaka izay nataon' Jesosy ihany koa fa nisy teto an-tany mba ho iray ihany izy rehetra takanao ray atamiko izy izy ary nylaza ihany koa izy fa raha mifankatia nareo dia ho mpianatra tokoa. Dia ny fiangonana, ny membre ny fiangonana dia natao mba hamitahiraka anankiray. Izay ilay hiraka tanterahan'ny fiangonana dia nitory ny amin'ny fahatsaran'Andriamanitra. Ny fiangonana dia natao hifankatia. Tahaka ny tena iray ny fiangonana. Ny sasany loha, ny sasany maso, ny sasany tanana, ny sasany tongotra, mifampiakina avokoa ny anjara asany tsirairay. Ny zavatra hainy hafa mety tsy hainy hafa, nomena ho an'ny tsirairay avy ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana, ka anjaran'ny tsirairay ny mampiasa izany mba hampandrosoana ny asan'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana izao. Ny vaudois dia niaritra ny mafy ny jorovavolombelona izy ary noho ny fijoroana izy ireo no ahafahantsika manana ny baiboly ankehitriny, ahafahantsika malalaka ihany koa amin'izao vanim-potoana izao ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia mangataka antsika Andriamanitra amin'izao vanim-potoana izao hoe anio maninona raha manapa-kevitra indray tsika noho ny fahasoavan'Andriamanitra mba hijoro mahatoky mandra-piavin'i Kristy, hijoro tahaka an'ireo andiana kristianina vitsivitsy ireo izay niaritra ny fanenjehana mafy noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Ho avy ny fotoana ihany koa mialohan'ny fiavian'i Kristy indrindra izay tsy maintsy hijoroantsika, tsy maintsy hisiny ny fanenjehana ireo izay mitandrina ny tenin'Andriamanitra. Dia aokantsika hijoro vavolombelona mandrakariva ary tsy andry amin'izany vanim-potoana izany vao deny izao dia andeha isika hijoro mahatoky. Iseho mandrakariva fa isika dia fanasan'ny tany ary fahazavana ho an'izao tontolo izao dia aoka isika mba hanatanteraka izany ao ambany ny fahasoavan'ny tompo. Aoka isika hangataka ny herin'ny fanamasana mandrakariva isan'andro mba hanampy antsika mba hahafahantsika mifikitra amin'Andriamanitra mandrakariva ka ahatonga antsika haneho azy amin'ny toetrantsika, amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika dia haneho fa zanak'Andriamanitra isika ary hifankatia ny fiangonan'Andriamanitra iray manontolo ho marika fa mpianatra Kristy isika ary manana ny hiraka izay nampanaovana antsika dia nitory ny fahatsaran'Andriamanitra. Hitany mantoanto rehetra ny tompo dia ho amin'ny fiarah-mianatra manaraka indray veloma daholo. Dia faly tafaraka amintsika indray ry zatovy namako amin'izao sabata izao ary miarabantsika tratran'ny sabata no sady manasa antsika anaraka ny famotinana ny loha-hevitra eto amin'ny radio Azis sy amin'ny alalan'izao fahitalavitra, amin'ny alalan'ny pejy Facebook izao ihany koa. Finoana aloha, izay indray ny loha-hevitra izay nianarantsika nandritra ny herinandro, andraisantsika lesona androany. Finoana aloha. Eo amin'ny fanarana an'Andriamanitra zany dia izay, finoana aloha. Tsy misy ankoatry ny finoana, fa isika dia mandeha am-pinoana. Isika tsy mandeha amin'ny fahitana fa mandeha am-pinoana. Finoana aloha. Izao no lazainy ao amin'ny Exodosy 4:12, andininy 5:12 ka hatramin'ny 7:12. Exodosy 4:12, andininy 5:13 ka hatramin'ny 7:12 dia izao ny voalaza amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Mosesy tamin'ny olona, aza matahotra ianareo, mijanona, fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehova izay ataony ho anareo anio. Fa ny Egiptanina izay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Jehova hiady ho anareo, fa ianareo kosa angina. Ilay tapany farany io matetika nohatra ny efa haitsika tsy enjery. Le hoe Jehova hiady ho anareo fa ianareo kosa angina. Dia tena haitsika tsy enjery zany. Fa ny fantana mipetraka dia izao hoe tena mba efa niainanao ve zany? Hoe za dia angina, za dia tsy teny, za dia tsy hanao réaction, fa Jehova niady ho ahy. Indrindra ho antsika zatovo dia tsy zakantsika mihitsy zany hoe tsy miteny zany. Tsy zakantsika mihitsy zany hoe angina zany. Fa ny antsika dia izay mihitsy ilay ao am-pontsika hoe ataoko mahalala ny anarako, ataoko mahafantatra ahy, fa nahoana mihitsy
tsy manaiky tsika dia zao nefa rehefa miditra antsehatritsika dia andriamanitra indray ny ampangintsika ny programa amin'ny baiboly zany sy ny planin'andriamanitra dia zao mangina ianao dia miady andriamanitra fa rehefa ianao ny tsy mangina dia mipetraka andriamanitra ary rehefa mipetraka izy a dia tsisy zavatra manjary eo izay zany le zavatra nitranga dia zao ny zavatra nitranga teo amin'ny zanak'israely ary ho antsika ihany koa aza matahotra tsy haiko inona zavatra mampatahotra anao zany ankehitriny inona zavatra mampitaitaina anao inona zavatra mety hoe mampalahelo anao koa aza matahotra aza malahelo dia hoy ny toy ny tantara hoe mijanona zany hoe ianao zany na mijanona na mandeha na mandroso na miverina dia finoana avokoa no anaovanao an'izany fa tsy hoe andeha androso aloha fa zay aloha zay ny hitako fa mety hevitrao zany hijanona satria zay ny hitako mapety ahy tsy zay mapety anao fa mandeha ampinoana ianao mandeha ahako na mijanona ahako ampinoana no anaovako an'izany fihetsika rehetrarehetra zany fa ny tena zava-dehibe dia izao matoa ianao mandeha matoa ianao mihetsika dia mihetsika sy mandeha ampinoana ianao tsy mandeha fahoany zany fa misy finoana ao tsy hoe satria ianao mahay dia mandeha satria ianao fetsifetsy dia mandeha satria ianao mino dia mandeha ary rehefa mandeha ianao dia tsy ianao no manao ny zavatra fa andriamanitra no anatanteraka zava-mahagaga toy ny nataony tamin'ireto egiptianina ireto ireo egiptianina zay hitanareo zao ireo hoy ny baiboly dia tsy ho hitanareo tsony zany hoe ny tahotra ny alahelo ny olana rehefa velantsika andriamanitra no miasa dia tsy ho hitanao tsony ireo fa matolo izy ohatry mivà dia tsy mivà ohatry ny hoe milamina dia avy nefa ohatry ny tsy milamina ny antony dia satria tsy andriamanitra no navelantsika ny asa fa sika foana no miezaka dia zara raha voavà zara raha misy vahaolana ny olana irariko mba nao fanandramana ianao andeha ampinoana ianao dia andriamanitra no velanao ihady zay a dia mahazotoa ary dia mahireza mahomby aza mandrapresaka indray se fifaliana ilay afankoa niaraka taminao teto ho amin'ny manaraka ary Mudia
zay hoanjarany rehetra fa olevonanita tsy ny ho teo aminy izao no tsarindrindra anatonanao ny tompo fantomotra ny zanakato maudiany aminy umbarenave lai feritompo miantso mudiarilai nani izawaneka izawanekambulati omiverelamudi izawanekambulati manantitra ny arahabatrany ho antsika ao amin'ny mpiaramianatra rehetra ao amin'ny klasiny lehibe mbola ao anatin'ny telo volana fahatelo isika izao telo volana faharoa isika izao a izay manany lohatenin'ny lesona hoe afatra telo ho an'izao tontolo rehetra izao ny lesona fahadimy amin'izany no averintsika amin'ity androany ity izay mitondra ny lohateny hoe ny vaovao mahafaly momba ny fitsarana melony amirenantsika ny lesona nefa dia manasanao hiaraka hivavaka raha izany an-danitro misaotranao izahay noho ny fitahinao lehibe ka afaka hamerina ny lesona izay nianarana nandritra ny herinandro izahay tamin'ity lesona fahadimy ity tompo malalo mitenena aminay fa vonona iaino izay mpanomponao aminaranao jesosy no angatana hivavaka amen lesona fahadimy ny vaovao mahafaly momba ny fitsarana taditinao ve retsenjery ny anarana nandritra ny herinandro ao amin'ny apokalipsy 7:7 nanao tamin'ny feo mahery hoe matahorana Andriamanitra ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarana
ary miankofa eo alohany zay nanao lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Apokalipsy 7:17. Ilay anjely nitondra ny filazantsara mandrakizay sy mampirisika antsika hatahotra an'Andriamanitra ary hanome voninahitra azy izy ihany dia manambara koa fa tonga ny andro fitsarany. Apokalipsy 7:17. Afatra mampatahotra ve sa mahafaly zany hoe fitsarana izany? Tokony hatahotra ve isika sa tokony hanana fanantenana? Mazava ny Baiboly. Ny fitsarana dia vaovao tsara ho an'izay tia an'Andriamanitra. Izany no atanterahany fitiavana antsika mba hananantsika fahasahiana amin'ny andro fitsarana. Fa tahaka azy isika eo amin'izao tontolo izao, araka ny hita ao amin'ny Jaona voalohany 4:17. Ka ho averintsika izany amin'ity fianarana famerenana lesona ity, ny mikasika ny amin'ny vaovao mahafaly momba ny fitsarana, ahitantsika ny fitsarana sy ny filazantsara, ahitantsika ny fitsarana sy ny famindram-po, dia ho jerentsika ihany koa ny fisehon'ny fitsarana. Ho hitantsika resahana ny bokin'ny Daniela 7, dia ho resahana ny bokin'ny Apokalipsy 4, ho resahantsika ihany koa ny bokin'ny Apokalipsy 5, izay ahitana mikasika ny amin'ny fisehon'ny fitsarana. Andeha raha ho jerentsika ny vaovao mahafaly momba ny fitsarana. Ny fitsarana sy ny filazantsara. Raha mamadika ny Baiboly isika mijery ao amin'ny Salamo 150:2 dia milaza i Davida ao. Salamo 150:2: sasao madio aho ho afa-keloka ary diovy aho mba ho afa-pahotana. Nanota Davida ary nangataka tamin'Andriamanitra mba hamonoana ny fahadisoa ny araka ny hita ao amin'ny Salamo 150:1. Inona no hevitra izany hoe hamonoana ny fahadisoa? Fantatry Davida fa mamela heloka Andriamanitra, mamela ny fahotantsika izy. Raha vao niaika eo fahotantsika isika dia avy hatrany dia mamela Andriamanitra. Dia izao ny feky-hevitry Davida: mba ho marina ianao raha miteny ary tsy hanatsiny ianao raha mitsara. Ao amin'ny Salamo 150:1. Fitsarana amin'ny fomba ahoana no hanadiovan'Andriamanitra antsika amin'ny fahotantsika sy hitsarany amin'ny fahamarinana ary ho marina amin'ny fitsarana? Amin'ny fomba ahoana izany? Noho ny filazantsara. Izany no hamelana ny fahotantsika, azo antoka ny famonjena isika ary ahatonga antsika ho mpandresy amin'ny fitsarana izany filazantsara izany, voavela ny fahotantsika. Ny sorona nataon'i Jesosy dia maneho amin'izao rehetra izao fa marina Andriamanitra amin'ny fomba hitondrany ny fahotana. Dia raha mijery isika ao amin'ny Salamo 2:20, dia izao ny fanambarana voalaza ao. Salamo 2:20: ary anao koa ry Tompo ny famindram-po, fa ianao no mamaly ny olona rehetra araka ny asany avy. Mamaly ny olona rehetra araka ny asany avy. Ho hitantsika eto izany ny fitsarana sy ny famindram-po. Ny fitsarana dia mitaka ny fahafatesana izay mandika ny lalàn'Andriamanitra. Raha mijery ny Romana 5:17, dia ny olombelona rehetra dia efa samy mpanota ary fahafatesana ny tambiny ota. Ny olona rehetra izany dia maty avokoa satria nanota, nandika ny lalàna. Afaka nanafoana na nanova ny lalàna anefa Andriamanitra raha ohatra ka izay ny tiany mba tsy hahafaty ny olona rehetrarehetra. Tsy izay anefa ny zavatra an'izao. Tsy nanao izany izy. Ho tsaraina sy ho fahaizina araka ny asany avy ny olona rehetra. Araka ny hita ao amin'ny Apokalipsy 20:17. Ho tsaraina sy ho fahaizina araka ny asany ny ratsy fanahy izay mandika ny lalàna dia ho elohana araka ny hita ao amin'ny 15 amin'ny Apokalipsy 20. Ahoana no ahitantsika fanantenana amin'izany fitsarana izany? Noho ny famindram-pon'Andriamanitra dia nanolotra ny ainy ho antsika
jesosy kristy. Ny mandray azy io mpamonjy antsika ihany no tsy maintsy ataontsika araka ny voalaza ao amin'ny jakoba toko 2:13 sy ny efesiana toko 2:4 sy ny 5 raisina ho mpamonjy ny tena manokana jesosy kristy. I kristy no afaka mitalao ampahombiazana ho antsika araka ny tao amin'ilay boky mitondra lohateny hoe testimonies for the church boky 5 dia zao no lazainy hoe mahay mampangina ilay mpiapanga amin'ny toa-kevitra miorina amin'ny famendrehan'ny teniny kristy fa tsy amin'ny famendrehantsika. Izy ihany no afaka mitalao ampahombiazana ho antsika. Mahafinaritra izany. Fa manaona kosa ara ny fisehon'le fitsarana dia andeha ho jerentsika ny amin'izany fisehon'ny fitsarana zany. Ijerentsika zany ny bokin'ny Daniela toko 7 iresahana mikasika ny amin'izany fisehon'ny fitsarana izany. Raha mijeritsika ny bokin'ny Daniela dia nahita fahitana momba ny fitsaran'Andriamanitra sy ny vokatra zany i Daniela ao amin'ny boky io. Raha mijeritsika eo amin'ny 5 amin'ny bokin'ny Daniela toko 7 dia zao ny fanambarana hita ao manomboka ny fitsarana mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana afo Andriamanitra. Ao amin'ny 10 antapitrisany no manatrika fitsarana ary nosokafana ny boky. Ao amin'ny 17 amin'ny Daniela toko 7 any dia manatrika ny fitsarana amin'ny mahasolo tenantsika Jesosy. Dia ao amin'ny 14 amin'ny farany Jesosy dia mandray ny fanapahana sy ny voninahitra ary ny fanjakana. Ao amin'ny 20 amin'ny Daniela toko 7 manome baiko Jesosy handringanana ny ratsy fanahy. Amin'ny 17 dia manome ny fanjakany ho an'ny olona masina i Jesosy. Mahafinaritra izany. Mamarina ny ratsy ny fitsarana. Voaporofo fa diso ny fampangasan-tanan'Andriamanitra no amarinina Andriamanitra. Voavela ny eloky ny olona. Ary nandray ny fanjakana Jesosy. Ary ho avy indray izy hanome antsika fanjakana izay efa noraisiny. Mahafinaritra izany, tena fikasana izany. Ao anatin'io fitsarana io raha hijery indray tsika ny apokalipsy. Ho jerentsika ao amin'ny apokalipsy. Ao amin'ny apokalipsy toko 4 dia hitan'ny Jaona ny fisehon'le fitsarana. Manahoana re fisehon'le fitsarana fahitan'ny Jaona azy? Fa ho hitantsika eto fa manomboka amin'ny fiderana mihitsy ary ao anatin'ny fiderana ny fampisehoana ilay fitsarana. Raha mijeritsika ao amin'ny apokalipsy toko 4 andeny ny 1 hatramin'ny 7 dia mipetraka eo amin'ny seza fiandrianany Andriamanitra. Dia jerentsika ao amin'ny 4 fa misy olona 420 manodidina ilay seza fiandrianana. Ireo olona 420 ireo manodidina io seza fiandrianana io dia manana seza fiandrianana koa hitsarany. Raha dikantsika amin'ny teny mety mahazatra antsika angamba na maheno sofintsika dia hoe ohatran'ny hoe jury zany ireo olona 420 ireo araka ny hita ao amin'ny 4 ao amin'ny apokalipsy toko 4. Ao amin'ny 5 indray dia zao fahitany Jaona. Elatra sy kotrokorana ary feo no re dia manomboka ny fitsarana. Dia ao amin'ny 7, 7 dia misy eo ny vavolombelona, ny kerobima dia maneho ireo anjely izay niaraka tamintsika. Ireo le vavolombelona nanodidina antsika tamin'izany taty ambonin'ny tany amin'ny fiainantsika amin'ny maha-olombelona antsika. Eo amin'ny 7, 10, 11 amin'ny apokalipsy toko 4 dia hitantsika ao fa dia rain'Andriamanitra mialohan'ny hirosoana amin'izany fitsarana izany. Tena ny fiderana no ivon'ity sehatra fitsarana ity araka ny hita ao amin'ny apokalipsy toko 4. Mideran'Andriamanitra ny any an-danitra satria mendrika ny fitsarana sy hamarana ny fahotana izy. Zao no voalaza amin'ny toko 4:11 hoe ianao Tompo Andriamanitray, Tompo sy Andriamanitray,
no miendrika handray ny voninahitra sy hiaja ary ny hery fa ianao no nahary ny zavatra rehetra ary noho ny sitraponao no nanisy sy nahary azy. Fiderana, manomboka amin'ny fiderana ny fitsarana. Ofeny apokalipsy 4 sy ny 5 no mitantara ny fiandohan'ny fitsarana famotom-pitorana tamin'ny 450 sy 700. Rehefa sokafana ilay boky dia tsaraina araka izay ao anatin'ilay boky ny olona rehetra. Misy zany ny mpitsara, ny ray ny mpitsara, misy zany le 420 ireo le tenentsika loatra ny hoe jury, ireo le olona 420. Dia ao anatin'ny fitsarana io ireo mpanatrika, misy anjely marobe, ireo le vavolombelona mpanatrika, ary misy ny mpisolo vava. Tadidinao Jesosy Kristy ilay mpisolo vava. Ireo vavolombelona ny zava-mananaina 4 dia mbola eo ihany koa. Izany hita ao anatin'ny sehatry ny fitsarany lanitra avokoa izany rehetrarehetra zany raha fehezina ny apokalipsy 4 sy ny 5. Fa ny 5 ka hatramin'ny 110 amin'ny apokalipsy kosa no mitantara ny fivoaran'ny fitsarana. Dia raha izany rehetra zany no jerena dia manana ny fahefana hitsara ny zanak'ondry. Levaka itsika ao amin'ny apokalipsy 5:7. Apokalipsy 5:7 izao ny voalaza amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nira firam-baovao izy ka nanao hoe, ianao no miendrika haka ny boky sy hamaha ny tombo-kase, fa voavono ianao ary ny rahanao no nanavotana ho an'Andriamanitra olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra sy ny samy hafa fiteny sy ny olona ary ny firenena rehetra. Apokalipsy 5:7. Ny olona rehetra avy amin'ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny avy tamin'io zanak'ondry io, izay teraina ilay ny vonoana ho mpanavitra ho azy ny voninahitra fa izy ilay mpitsara. Manana horonam-boky ny an-tanany ny ray, hodinena mandritra ny fitsarana ny ao anatin'ilay boky. Kanefa tsy misy olona miendrika hanokatra ny boky io mihitsy, tsy misy hanokatra an'io ny tombo-kase, tsy misy olona mendrika hanokatra ny tombo-kaseny sy tsara araka ny rariny, araka ny hita ao amin'ny apokalipsy 5:1-4. Fa iza rery ihany, Jesosy irery ihany no mendrika ao amin'ny apokalipsy 5:1-7. Dia ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay voavono ho antsika, izy no solotenantsika ho amin'ny fitsarana, manarona antsika ny fiainany tanteraka sy mahitsy. Teny fikasana tsara izany. Raha jerentsika ao amin'ny 9-4 amin'ny apokalipsy 5 dia milaza fa ny boboka fiderana ho an'i Jesosy ny lanitra eo anatrehany ireo fihetsika feno fitiavana mahagaga. Mahafinaritra izany, feno fiderana. Ny tanjo fitsarana dia tsy hoe akory ampiseho miariary ny faratsitsika, tsy izany akory, fa ny hanambara ny fahatsaran'Andriamanitra ny tanjon'ny fitsarana. Misy teny mahafinaritra izay voalaza ny boky anankiray, Testimonies for the Church ihany. Manantitrantitra ny fiampangany ireo mpanaradian'i Jesosy Satana eo anatrehan'Andriamanitra. Dia hoy izy hoe, ireo veo izy no olona haka ny toerako any an-danitra sy ny toeran'ireo anjely miaraka amiko. Jereo ny fahotany izay manamarika ny fiainany, jereo ny fitiavan-tenany, ny faharatsiany, ny fankahalany ny ry zareo samy zareo. Androka sy ny anjeliko tsy eo anatrehany ve Andriamanitra? Nefa hamalosoan'ireo izay meloka tamin'ny fahotany mitovy ihany. Fa na dia nanota aza ny mpanaradian'i Jesosy Kristy dia tsy nanolotra ny tena ny ofeziny ratsy ireo mpanaradian'i Jesosy ireo. Nanaisotra ny fahotany izy ireo ary nitady an'i Jehovah tamin'ny fanetretena sy ny fotorotoro, ary
ny mpisolo vava avy amin'andriamanitra no mitalao azy ireo de jesosy kristy ile tena nampijaliana indrindra noho ny tsy fankasitrahany izay mahafantatra amin'ny fahotany ary koa ny fibebahany no manambara hoe hananatra anao anie Jehova ary Satana nanolotra ny aiko ho an'ireo fanareo aho voasokotra eo am-pelantanako izy ireo. Ry mpiara-mianatra malala, azo antoka ny fandresena tsy tahotra ny atrihana izany fitsarana izany fa vaovao mahafaly ho an'izay manara-dian'i Jesosy izany fitsarana izany. Mahafinaritra ny tenin'Andriamanitra ary tsara ny mianatra sy mandalina mikasika izany vaovao mahafaly ny momba ny fitsarana fa tsy mampiorokoditra. Ita ianao anie Jehova ary enganeka de ho raisinao to sy mpamonjy ny tenanao Jesosy Kristy ilay mpisolo vavantsika. Ankehitriny isika dia tonga eo amin'ny fotoana ny fanaovana ny fanatitra ho fampandrosoana ny asa maneran-tany koa manasanao mba hanatanteraka izany ao anatin'ny fotoana izay hanaovana izany fanatazana ny fanatitra izany. Iaraka ivavaka ary sika marina izao fiaraha mianatra izao. Ranay izay ny an-danitro misaotra anao izahay no ny amin'ny teninao izay nomenao fa vaovao mahafaly ny fitsarana fa tsy mampatahotra ho an'izay manaraka anao. Tompo, mamindrafo aminay no ny faniasiavanay tamin'ny lasa izay nanarahanay ny sitraponay. Ankehitriny izay dia mangataka anao fa namasonao. Tariro lalana izahay mba hanara-dian'i Jesosy ilay mpisolo vavanay, ilay mpitsara marina, ilay mpamela heloka, ilay manafaka anay eo anatrehan'ny fitsarana lanitra ary afaka ny anolotra anay ilay fanjakana efa nomaniny ho an'izay manaraka azy. Tompo, taio mpiara-mianatra rehetra mba hikatsaka mandrakariva izany fiainana mandrakizay miaraka aminao izany. Dia arovy amin'ny asan'ny ratsy izahay na dia ety amin'ity tany be fahoriana sy fahotana ity aza. Misaotra anao koa izay ny amin'ny ahafahanay nanatanteraka ny fanolorana ny fanatitra ho fampandrosoana fampandehanana ny asa maneran-tany. Taio izany hatanteraka ny asany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy mahavonjy no angatahana ny vavaka. Amen. Mianatra eo tongotrao